Vao afa-tanteraka kosa tato ato zay tsy mitsambitombo ny mpanjifa miroso amin'ny findramam-bola eny anivon'ny banky ho fampahafantarana izany ary dia anampiana ihany koa ireo ray aman-dreny ao anatin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao mampafantatra ny antsoina hoe cap rentrée ny avy ao anivon'ny banky BNI Madagasikara. Fantatra zany fantatsika zany amin'izao fotoana zany fa ny ray aman-dreny zany manomana ny fidiran'ny mpianatra dia manao zany zay spécial cap rentrée amin'ny directeur ity dia ny spécial cap rentrée zany dia mahazo fiainam-bidy hatramin'ny 500 amina frais de dossier zany izay olona manao crédit ato amin'ny banque hatramin'ny 4 octobre. Marina fa izy mpiasa fanjakana zany dia mahazo taux moins 2 points amin'ny taux standard zany mandritra ny taona ahafahana manao crédit. Farany ny mandritra campagne tokoa zany spécial rentrée dia mahazo zany dia ray aman-dreny zay mankaty amin'ny BNI manao crédit trou science règle omeny anjanany rehefa avy manao crédit aty amin'ny dieny. Fantatsika moa zany fa mitombo ny ankizy, mitombo ny mpianatra, mitombo koa ny toeram-pianarana izy tsy miankina dia dikan'izay zany mitombo ihany koa zany zay olona magnataka crédit na mila vola ahafahana manantanteraka ny fidiran'ny mpianatra isa-taona zany. Tiako lazaina amin'izay zany hoe hita tokoa zany fa ny mitombo foana zany ny fangatahana crédit taty amin'ny BNI rehefa fotoana ohatra.